Oui. Ah? Sy anaovandry azy fa za efa nomboka émission za io fa aveo ndry atsoko. Ah? Multi 6. Raha manampy azy multi 6 ndry dia plus 6. Ok, bisous be. Ya. Mitonia zanako fa eto aho reko avoko ireo vavakao miantra amin'ny aiky miala elonao traka ianao aza manay fa eto aho matoky ay zanako fizao tsy afoy anao etio fafako ny ranomasonao tsapako zay tsapanao tiako loatry anao indrindra za tino fa eto aho ny zava-drehetra tsy voatery afany anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto aho tsy avelako andeha irenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantananao. Tonakely neny Razafombelo a. Tonakely Bariry a. Tily izy neny a. Ndawary a. Chiusa fava voglia now ne patanza cana no atonizao ai chiu fa marare ne fa na pianao anakai chiai ni zava-drehetra tsy voatery afany anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto aho tsy avelako andeha irenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay aza manay fa izao hitantananao ny zava-drehetra tsy voatery
you are so low. Say to talk alone. As I'm sorry to talk alone. I saw it come Faz ao Itatanã. Solta no fio. Persona. Mentre detto vai miękkie be vai aminao zokinao dawary. So io spaka anao Persona. Famatianao ny fahota tsy sy afakoatranao sisy karano tiratrana sy melody fo Metichu ai chuti ai malala kwambara Sisi tsara miochano Yazunai nikana no Alai chao Nani lo Sisi tsara miochano Yazunai nikana no Alai chao Nani lo Sinuba mali siambiwa rimana chizai Nilora nasi fiainana Tu chiaro usao Malalo Si afakotano Famutena na tora Fanya kubana uta Ina chano Nifo Atiko ali kutia Barana kwa bana Sisi nitano miochano Nazunai nitana no Nalagi chano Nireri Nani lano Tinue Sisi nitano miochano Nazunai nitana no Nalagi chano Nireri Nani lano Tinue Tsara miochano Yazunai nitana no Nalagi
Sini tsara mionjana, kasuna kitara, namantana niye, kanilala. Atapagurni hamafa, na dinulet ang taratsika, umamatyakunye. Nati anawaza, simetima nati, sianjari lefiti. Simapati saulava, tochi minuweza, nyafarani tantara. Laifaka taratsika, irava tuka tuka. Nangin mana unitandegi baba dulu bangarace. Iroma lenga chika mifakati tema piade. Sabisi na tukisa no la fitiamo konawo. Tena timu ya no achamiza. Chaco, ana winge, Chaco. Wala chaste machaku mama, easy inge, Chaco. Engidu mana unitandengi baba de upangara, Chaco. Insali sawo, na pedi video, ani muluti ya. Tramisa, sinisfuto na chacharuva kwa nao. Mama naenda nani vijana fundi na wandua kwao. Charureni, ryotambi tambiteni mam sangi fata una. Sedinu kwire, ile fie unomitene. Sausela, timula, aitanase. Isifutenga mola tiachime, mafuya nase. Asana wangiza bamalahe, kala toku ato. Kaneza misiano, tira kuwa nao, fitiaba kwa nao. Chaco, ana winge, Chaco. Mala chaste machaku mama, easy inge, Chaco. Engidu mana unitandegi baba de upangara, Chaco. Insali sawo, na kivinje, muluti yako. Chaco, ana winge, Chaco. Mala chaste machaku mama, easy inge. Nangidu mana unitandegi baba de upangara, Chaco. Inside out, na pietre, Ja, eny ary a. Andefa hira anankiray farany e. Atolotra anareo rehetra mihitsy satria tena tsy misy toanareo. Tena tsy misy toanareo. Ndao ara fantatro fa tianareo ny ainga. Ndao ara ny ainga.
tira Gambula ultina Di cantaron che la tussamire Sini va bambamo Signeri Vadi piano vicina E la zapa kunifuna Fatissima Sinisiguana Sinisiguana Vai yanda Yanda wileri Sinisiguana Rambula fitire Falsu nisa Simavi tatunya tono Suana Sila ukafa Ampu sivo fafa Fama su ma vita kireni Sulla sai foca mai samireni Isamu wakinachu Amizairi chamiti Sisituana Sinisituana Sinisituana Vayanda Yana wileri Sisituana Rambula fitire Fasu nisa Simavi tatunya tono Sinisiguana Sinisiguana Vayanda Yana wileri Sinisiguana Rambula fitire Fasu nisa Simavi tatunya tono Anisan'ny tena nalahelo rehefa tohana moa zany rehefa naheno hoe nodimandry i Takensa ary ny fomba nahafatesany dia maty am-piterahana avitra Soamatsara moa ty zanany
Ary rehefa mahay zavatra ohatran'izany moa zany raha indrindraindrindra ny tena efa ray aman-dreny dia matsapa hoe ahoana moa zany no avin'ny ilay zaza marina manana ny rainy izy a fa tonga de lasa saina avy hatrany a sady malahelo ianao no tohany ianao satria ny zavatra ohatran'izany raha amin'ny tany mandroso aleo atao hoe mandroso fa tsy manara-penitra ohatran'ny Andry Rajoelina dia azo lazaina hoe miala tsiny ataoko amin'ny fitenenana maty bêtement. Maty bêtement le zanak'olona satria ny aty zany raha miteraka ianao na hoe hiteraka dia misy fepetra maromaro, fitiliana maromaro tsy maintsy arahanao périodiquement ary isaky ny etapy amin'ny ora sy andro alohan'ny hiterahanao. Ary misy ara dia afaka mifidy mihitsy hoe amin'izao andro eto zany le daty na le hoe jaune hoe manomboka eto izy no tokony ho teraka de afaka mifidy hoe eto amin'ity andro ity, amin'ity 21 ity na amin'ity 13 ity na amin'ity 25 ity na amin'ity 8 ity na 7 ity no andro tiako hiterahana ao anatin'le jaune n'le hoe probable zany DPI moa sa inona filazantsiny fa fitoana tsy de eritseritra ny hoe hananjanaka izany intsony ny tena de le daty probable iny zany de ny tiako hazavaina de hoe ny maty eo am-piterahany zany aty andafy tena azo lazaina hoe efa Andriamanitra mihitsy no miantso matoa maty am-piterahana ilay ramatoa fa kely zany ny hoe andao atao hoe chance nisy ny zany zavatra zany raha aty amin'ny tany mandroso fa tsy hoe ohatran'ny tany manara-penitra amin'ny anarany fotsiny ohatran'ny tany na firenena entin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Mety hiteninareo fa nga i Andry Rajoelina le professeur teo na hoe izy le dokotera teo non. À partir du moment anao miteny hoe hôpital manara-penitra de mbola hiteny ndray koa nareo hoe ka izy ny tsy tao amin'ny hôpital manara-penitra no miteraka rehefa misy ny hôpital manara-penitra de misy ny firenena manara-penitra, misy ministeran'ny fahasalamana manara-penitra, misy ny premier ministra manara-penitra, misy ny filoham-pirenena manara-penitra, misy ny firenena manara-penitra. Tatansa fotsiny zay lazaiko zay ary zay no natonga ana ny teny androany hoe zany le fasafasana an'ireny joyeuse Pâques anareo reny satria rehefa nandinika sy namakafaka de nanongo tena ako satria mako aty zany ny fiangonana de tena ferana ny miditra ao anatiny de nanongo tena hoe izaho andeha kapero tsara rehefa avy eo dinina sehoko anareo iny fananiko efa taona angamizay na 5 taona tsy mifoka sigara zany fa manana men'olona koa natao lova avy any ananiny any isaorako be dia be anazy isaorako an'izay ray aman-dreny zay fa tiako aseho anareo hoe tsy ao anatin'ny olona mijalika andeha hitaraina ny tenako kanefa ny nanongo tena hoe satria vao nisokafako ny telefona amin'ny 7 maraina zany hoe amin'ny folo amin'ny Madagasikara rehefa manjatony ny fiarabana
tsy ny firariana hoe joyeuse Pâques. Tsy ho vitako daholo ny hamaky an'ity aloha voalohany indrindra. Ny hamaly azy koa tsy ho vitako koa. Dia nanongo tena hoe apéro tsara, ny sakafo tsara. Tsy vitany hoe sakafo tsara fa mbola misy olona koa manatitra. Tiany ianao président, metsena manokana mihitsy. Misy mba lafolafo ngamba zany bœuf charolais zany. Tiany ianao. Le steak aloha no nateriny fa tsy le côte. Zay indray aloha zavatra hafa. Fa na izany na tsy zany, lasa saina ihany ianao hoe hihinana sakafo tsara ianao. Tu vas manger des mets exceptionnellement pour l'occasion. Mais est-ce que tu as pensé aux pauvres? Tu as réfléchi une seconde de ce qui arrive à ces gens-là? Vous avez réfléchi? Quand je dis tu, c'est moi. Mais quand je dis vous, c'est vous. Panieritieritra ve ianao hoe raha mba misy 10 € zao, misy olona amin'arivo ny tonga saina amin'izany, ka mieritreritra hoe alefako any amin'ny faritra atsimo ty zavatra ty, na ho atolotra ho aniza na ho atolotra ho aniza manome azy, ny tena mety indrindra aloha dia tonga dia mena amin'ny masera na amin'ny fiangonana katolika, satria ireo manana mahay manampy ny vahoaka eny am-potony. Rehefa hitantsika ny reportage nataon'ny Arte, nataon'ny Ramatokely Gaël Borgia, isaorana azy manokana, dia mahita ianao hoe Rendriamanitra ianao, valala no an'ity malagasy, valala tompoko. Ary amin'izao fotoan'izao tsy mahenontsika hoe misy opération valala famonoana ve any amin'ny faritra atsimo iny, satria fa tena potika sy ringana ny vokatra ataon'ilay vahoaka, vokatra ambolen'ilay vahoaka. Izany rehetrarehetra zany manongo ny sainao sady manongo ny tenanao, manosika anao hoe tsy maintsy hiteny rangafa, sao dia mba fitenenako andrany no mety hampiova zavatra. Manana didy ianao zany ao anatin'ny torimasonao, manana didy ianao ao anatin'ny pasikanao, manana didy ianao ao anatin'ny fieritreretanao hoe ndia sakafo tsara. Dia mba ahafahako mijanona miara-miafy amin'ireo malagasy mpiray tanindrazana amiko ireo, dia hoy aho hoe alao hanao émission, fa tsy manana droit an'izany vakansy zany aho. Na vakansy psychologique io, na moral io, na fizika, fa mbola maro no mijaly sy manana fahoriana noho izao. Valala tompoko no sakafo hohanina ankizy 2 taona, mba tonga saina ve tsika rehetrarehetra amin'izany zavatra zany. Dia avy indray ny nandra sy nivendrana dia hiteny hoe raha mahavita lahy tsy ataovy. Oui, ça commence par les verbes aloha. Andriamanitra ary nanomboka ny namorona ny hoe hiteny ianao, c'est-à-dire ny verbe na ny fitenenana no fironon'Andriamanitra voalohany. Tsy maintsy miainga amin'ny fitenenana, miainga amin'ny sensibilisation. Zany hoe sensibilisateur zany no rôle-nako eto. Manao ny akamo, ary tena manao, ary mbola hanao. Kanefa na izany na tsy zany, voafetra ihany no mety ho vitan'ny akamo. Ny fanjakana tokony havitan'izany, ny mpanohatra tokony havitan'izany, variana amin'ny fampitsikera fotsiny. Izy menakavy dia samy sasany any Nosy be
sasany any mahajanga, sasany ao tokantranony, sakafo anypitoloha, tsisy vavaka akory na ny kely raha hoe mba havoty ity firenenay ity, fa maro loatra ireo mahantry ao anatin'ny firenenay. Omeo fahendrena izay, meo saina mahay mandanjalanja sy mahay mahita vahaolana amin'izao olana mahazo ny firenena izao. Mba misy an'izany ve vavaka nataonareo? Toy ny ianao vao maraina amin'le vavaka le zanakao hoe il y a trop de pauvres à Madagascar, monseigneur. Il faut les sauver, mon Dieu. Il faut les aider, monseigneur. Paneritseritra an'izany ve tsika? Zazakely 7 taona sy tapany. Tsy manana redevabilité akory amin'izany atao hoe Madagasikara. Satria izy dia tsy mieritreritra akory no avy no hany. Ary raha nianatra tany izy dia nandony ekolazy ary anisan'ny ekolazy lafo. Ny ray aman-dreny no niatoka azy, ny ray aman-dreny tsy mpiasa mpanjakana. Miasa tena ny ray aman-dreny. Tant que tsy redevable mihitsy le zazakely. Ka hoe ny mamanay dadanay mpanao politika. Dikan'izany manana engagement zay, manana adidy zay amin'ireo malagasy, miray aminay ireo satria tsy ohatran'izao io dadanay io raha tsy nanao politika. Inona ny endrelana ataony? Ny kadiaka natao mitseratseraka. Seky tena hoe mipelapelaka. Mialatsiny atoko, ny fono. Ny kadiaka natao mitselatselatra. Ny Chevrolet natao mibahana tanàna. Ny trano ngeza be. Zany andrandre Tokarivo zany tena teneniko anareo. Skotera nitengenana zany teny Ambobao. Skotera. Ary anisan'ny mpanohana Andravalo manana mahafatrapo zany. Sakateteko teo Beririka. Zao iandrandre Tokarivo. Vadiny Lalatina tsy mahalala. Tsy fatany zany olona mahantry zany fa hiavina vonany ary. Raha azony atao mandaka an'izany ohatran'le olona nanana ny vola dia dakany. Tsy fatany akory hoe izaty iny anisan'ny mafiady tary Ambobao tary fa noho ny fatongavana teo amin'ny politika. Tsy mbola naheno an'izany hoe ndeha mba hanampy ny malagasy mitovy ahako ka ndeha ho any atsimo. Hanampy ireo malagasy ireo. Fa ny eo anatin'ny sainy dia hoe ity bandy ity avy any atsimo, ty rafilako, ty niaraka tamin'ny vadiko taloha. Petafako io ary adversaire mandram-pahafatiko io. Ity olona ity tompona station télévisée niaraka tamin'ny vadiko taloha. Fahavaloko io. Any azy ny zava-dehibe aminy ary tsy maintsy mihoatra amin'ireo olona roa reo izy. Par tous les moyens. Na amin'ny tomobile, na amin'ny fomba fiakanjo, na amin'ny fomba firesaka, na amin'ny fomba fiainga. Zany hoe misango ka anankiray izay fotsiny ny raisina fa izany mitovy hatrany amin'le filoham-pirenena misidisidina ohatran'ny ny angidina. Zany mamira vatomanga zany nandeha tongotra, nandeha vinty niala teo Ambatobe mandrapatonga eo amin'ny pont, maka busy dia mandeha mianatra eny amin'ny Rasalama, dia mandeha mikotisipa mbola Scooby-Doo nanaovan'izany. Tsy tao anaty propagande fotsiny izy mivady. No nanampy hoe ndao fianakaviana mba manao asa soa sy ny karazana hanatsaratsara endrika. Fa tsy fatan'izany. Tao anatin'izany fatany rano Scooby-Doo zany izy no fidèle. Fa tsy hoe fidèle raha zara-pera akory. Fidèle tamin'ile olona ho alainy vady. Fa raha amin'izao fotoana izao anao mieritreritra hoe inona ny zava-bitan'izany raha vatomanga mamy zany. Dia mezan'ny olona fotsiny, pian'ny olona, fosain'ny olona fotsiny. Hoe izany mba olona numéro 2 anatin'ny pouvoir.
dia mieritreritra izy fa jamba daholo reto olona ao anatin'ny hôtel Calypso farany teo ka tsy mahita hoe ity sipa ity ne le publien Fleury e. Io le izy. Fa iny miakatra Sancerre le sipa. Hôtel Calypso io, Tamatavy. Dia mieritreritra iny Garainy avy eo koa. Dia tsy mivoaka ny chambre le sipa. Dia mieritreritra ny Garainy fa tsy hain'ny olona manambatra ny 1 mamy plus mamitiny égale les 2 amoureux. Zany hoe ao anatin'ny masoandro be lohataona raha zay fiteny azy, misy olona mahasamavita hoe pidolo didolo masonareo fa andala eo le sipakeliko na le vadiko faharoa. Zany hoe ao anatin'izany sehatra zany fandangalangana, fijangajangana, fangalangalarana, fafetsifetsena, famonon'olona kely, fanagadran'olona kely ny fomba iaina an'le firenena sy hitondrana an'le firenena amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy fa raha izay natao hoe manara-penitra dia mbola ho maro ny malagasy odi-mandry, mbola ho maro ny malagasy ny maty eo am-piterahana, mbola maro ny malagasy tara vaksiny, mbola maro ny malagasy ho voafitaky ny ity fanafody révolutionnaire CVO plus moa izy iny. Etsy an-daniny koa moa misy an'ireto le atao hoe courtisan, reto le piso lelaka dia mbola mitehaka sy midedaka miara amin'le mpitondra fa rehefa voadona le fianakaviana vao tonga saina. Faut même pas, il y a 2 semaines de cela, tena mpanohana mapara amin'ny ankitiny ozy zay avaratra any. Amin'ny ankitiny, zany hoe 1000%. Nandeha nitondra ny ray aman-dreniny, nitondra ny rainy hanao fitsirihana teny Angibe, eny amin'ile toerana fitsirihana ny virus natokana ho an'ny malagasy zany. Ary tamin'izany andro Andriamatoa Rajoelina Rarimampianina nanao an'io dia navadiky ngiahandry Rajoelina ny lokony orange dia fitsilihana virus sy ny karazany nataony eo. Saingy izao raha natokana ho an'ny malagasy tsisy akanavaka le izy dia natokana ny Andry Rajoelina ho an'ny VIP, anika lafo dia lafo ny fitsirihanao. Tsy vita an'izay fa mbola mihoatra ny 420 ora vao mivaly ny fitsirihana PCR zany. Maty any ny dadan'ity tovolahy, mapara hiringiriny ary niozonozona fa tsy hanampy ary tsy hiaraka amin'izany mapara zany intsony rehefa victime. Zany hoe tanka mbola tsy victime zany le malagasy dia tsy mahalala hoe dangerosy ane ty zavatra miseho ty, dangerosy ane ty Andry Rajoelina ty, dangerosy ane reto olona ireto. Fa rehefa voadona izy, zay izy vao miantso hoe Monsieur Fleury, marina ihany ny teninao fa manongo tena amin'izao fotoana izao fa ny dadako ny tratra. Ery amin'ny télé izy miteny hoe gratuit ny fitsirihana fa ny zavatra mitranga ato ambadika eny amin'ny village any voary no gratuit ary milahatra farazoezokiny ianao fa any amin'ireo toerana zay nieritreretina hoe toerana ny fanjakana sy ho an'ny voaka malagasy andeha vola arak'izay zokiny. Mba azo eritreretina ve tompoka hoe 800 nisan'ny bouteille d'oxygène disponible ao Madagasikara.
azonao eritreretina ve zany hatramin'izay nanomboan'ny coronavirus zay de tsy mbo naka disposition ve le fanjakana améliorer aloha structure ao amin'ny fanaovana fabrication an'izany ary manafatra mihitsy farafahakeliny 10 fois an'izany ny botay tokony ho disponible ao Madagasikara satria farafahakeliny tokony hanana botay any amin'ny farafahakeliny 50 par région farafahakelinao zany cela nous ramène à 10 000 bouteilles fa natao hoana le vola avy any amin'ny retim-panampy vidanana Toyota sy zay courtisan afaka mibizina miaraka Mitsubishi ny zavatra natao ny reto fitaovana fiarovana ao amin'ny retim-pitsabo zara raha mihitsy mbola ry zalany ny vidy no fitandrovana amin'ny fahasalamana fa lasa ngetroka ara-todi-bototra ny vola sy ny fitaovana manahirana mieritreritra an'izany raha izay le antsoina hoe manara-penitra de tena chapeau bas Andriamatoa Andry Rajoelina ary tena misaotra anao fa tafita le firenena ary Madagasikara no anisan'ny hoe firenena 5 étoiles raha miresaka hoe manara-penitra raha izay le définitiony fa ny hitako hoe tena manara-penitra ao a Madagasikara dia ny filoham-pirenena tsara kanjo tsara fitaovana tomobile famataranandro ny kiraro moa de tsy maintsy ampideraina hoe manana sada kely mainty fotsy ny solomaso tsy maintsy atao kely ohatran'izao hoe milaito io solomasoko ty tovitovy amin'ny fleury tsy maintsy atao tsara kanjo rehefa midina any amin'izany atao hoe tomasina de aravatomanga tomobile milay ny angeo garde du corps miparitadritaka eraky ny hôtely satria matahotra sao misy amono anga fa hitan'ny olona ihany le jajavavy mitsirika hoe inona le sipa navoakan-dra fleu zay manko ny filazan'ny olona tena mahalala inona le sipa navoakan-dra satria zany hôtely Calypso zany olona maro any ao e olona maromaro ny ao andeha hijery baolina andeha haka rivotra ny Tamatave iny le ty le sipa ny publien'ny Fleuriny ay iny ny apera bleu miakatra tonga de vitany hoe 1 plus 1 égale 2 hoe avoaka zany mila tenenina zany hoe ahoana ny momba hoy le misy fandaharana zay momba resaka spin doctor zany ohatrany hoe karazana fampianarana le izy raha te handroso ianao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao de mila mianatra ianao miresaka lobbying sy ny karazana de zao tsara le izy hoe misy karazana jeu de rôle zany atao de misy mifanontaniana be dia be sy ny zavatra apetraka de petraka atao anatin'le fanontaniana zany resaka vie privé i jeu de rôle io ahafahana mamarana le zavatra nianarana hatramin'izay tao anatin'ny 6 volana de eo amin'izay zany le farany io de mandeha le jeu de rôle zany de mipetraka le fanontaniana d'ordre privé de rehefa napetraka zany le fanontaniana am'le rôle an'le ray zany hoe le ray zany hoe président zany le izy de nday zany soi-disant mpanao gazety na mpanao gazety politique na éditorialiste na ohatran'izany na chroniqueur de mipetraka fanontaniana hoe monsieur le candidat ou monsieur le président ohatran'izay le izy de hoe
Pourriez-vous nous parler de telle personne ohatra zany hoe mamitino na hoe grâce? Gaga zao nareo am'zany grâce zany, fantatry fleury ny zavatra mitranga ao hoe nareo saminareo ihany ne mifandetika aty e, le vehivavy ray tsy mataty de miantso aty hoe misy an'izao ne miaraka aminy kio e. Tsy any vato bleu aloha zay, fa ny sadakely mainty fotsy zay, grâce. Sinon, efa misy sary any e. De zao, parlez-nous de telle personne, par exemple, zany hoe grâce. De zao no navalin'le jeu de rôle zay nijoué amin'ny rôle an'le président anankiray zany de hoe c'est un domaine de l'ordre privé, c'est ma vie privée, je n'ai pas de compte à rendre, encore moins à publier ma vie privée. Ny talohan'izay, c'est impeccable. Les jeux de rôle nataon'le bandy io, fa za io a. Fa vita le izy, de meny le mpampianatra 2 notiny. Anky vareo izy le ry, fa ahoana izy. De enao moa rehefa manome noty, tsy mpampianatra ray ihany ny eo satria eo daholo zany ny rehetrarehetra amin'izany jeu de rôle zany satria examen farany. Dia 2 no azon'le ry zany rehefa après délibération, tsy afaky le ry zany. De nazavaina taminy hoe dès l'instant vous entrez dans la politique, vous n'avez plus de vie privée. La population, le peuple, a le droit, le plein droit de savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. C'est très très important. On n'a plus de vie privée. Dès l'instant qu'on parle de choses publiques, de la chose politique, vous n'avez plus de vie privée. Il faut que les gens parlent de vous. Ianao be fananatra be eo, manorotoro be eo, nefa ianao mpijangajanga. Ohatra. Avoakan'ny olona ny dossier anao. Avoakan'ny olona momba anao. Il n'y a plus de vie privée. Et le gars, les gens, ils ont cité, vous vous rappelez de ce qui était arrivé à Clinton, François Hollande, Sarkozy, tous les, on va dire, les grands de ce monde politique se font violer pratiquement tous les jours de leur vie privée parce qu'il n'y a plus de notion de vie privée à partir du moment où vous tentez, où vous êtes à la barre, à la manette d'une nation. Parce que le peuple, il s'agit d'un débat général, d'intérêt général. Comment voulez-vous confier un pays à quelqu'un qui ne s'occupe même pas de sa famille, qui préfère trahir et mentir à sa femme obligée. À Londres, là, manao gymnase, à Londres, là, manao zavatra. Tsy approprié akory amin'le firenena. Toy izay andeha hanavitra ny tiliara, hanao priorisation, mino fa tsisy ho sary-piaro amin'izany ny malagasy. Raha mipetraka 2 volana, mistatué André Rajoelina hoe urgent ity tiliara ity, mandritra ny 3 volana aty tiliara ny CSGO. Misy ny présidence de la République de Madagascar, parce que ça me tient à cœur, il faut que Tuliar sorte de ces problèmes. Il faut que les problèmes de Tuliar soient résolus. Ny voako tany an-dafy mihitsy ny tediavako bouteille d'oxygène amina rivony. Au lieu de lasako
nividy raha za le conseiller président zany ka miparady je suis le numéro 2 avec beaucoup de garde du corps à côté et gauche et à droite nivoako any Madagasikara mihitsy ny tediavako oxygène ary nataoko amin'ny conteneur izy tonga teo nivoako any Madagasikara mihitsy ny tediavako vaccine dans l'urgence pour le compte de la nation fa zany miantoka amin'ny frère ary efa nataoko ane zany fa tsy voazao nanao an'izany tsy mbola nisy zany fanjakana hoe niantoka amin'ny Fleury Rakotomalala ka nandeha mitady solution izy ho an'le Madagasikara ny ran'izy eo andany ianao Makary tsy nisy zany mila sacrifice ia tamin'izany andro hoe ahoana moa monsieur le président no tonga nao conseil spécial anao zany hoe monsieur le président mbola maditry zany hoe monsieur le président mbola mivoaka boaty za mbola hitanareo teo misotro koniaka fandombera aminareo de sacraliseko le ino izy teo le fitondrano satria za mbola tsy matitra izany tsy nahita ny ditrako tamin'izany nafenina mihitsy ary zany hoe iny tena miara-miasa amin'le filoham-pirenena fa natsaingony tena moa rehefa le niditra tao anaty avion zay izy tamin'izay le 747 zay le bimbojet iny de nianarako ny nanontaniany voalohany hoe efa ao ve monsieur Fleury Rakotomalala efa ao izy monsieur le président ao aloha en première classe ao teo antsaingo fa tamin'izany andro nafenina zany na de officieuse ary satria mahamenatra ny tena milaka mijoe hoe milalao firenena nefa ny ditra mbola feno ary amin'ny kavô ary mbola io no izy mbola midainsa miaraka amin'ny sipa ary mbola mandeha matory miaraka amin'ny sipa tsy mody any an-trano raha miresaka firenena zany ianao ka hiainga amin'izany atao hoe hitondra tsy hanavitra firenena ajanony ny ditra satria tsy nahita sipa mandratra amin'izay niainany tsy nahita sipa mandratra tao anatin'ny fatany rano fa nandeha nanambady tonneau no miresaka doty de zaho vao manenona mahita ny tanora tsara fietrika tsy tsara biky tsy de tsara hoe makaiza kolokolo sipoatran'ireny ve nandeha aprafisako mivadiko raha iza tsy de makaiza akory le carrosserie fa de gaga ny olona hoe iny ane iny mba sipanlery zany ny entana tsy makaiza mialatsina fa bediny le reniko zay rehefa miteny an'izany fa parlons quand on parle d'un chat on parle d'un chat neny fa mialatsina ary fonako aminao satria izay le fitenin'ny tanora mba azahoany le tanora tsara le zavatra tiana ampitaina de tsy maintsy miteny amin'ny fiteny tanora ianao ny entana tsy miainga ny carrosserie tsy de miainga akory ny ditra le firenena ny sacrifié na vola lany fotsiny ary andoavana an'ireny olona ireny andefasana jet privé ividanana automobile luxlux ny hofatrano luxlux any amin'ny 5 étoiles no mipetraka tsy mihinana io raha tsy kaviara raha misy areo mengetsangetsana de rena mivoaka ery amin'ny Facebook ery niperatra eny an-tanan'ity zazavavy farafahakeliny $50,000 ny vidiny Fleury tena marina tsy misy vie privée il y a plus de vie privée qui tient dès l'instant on parle de la chose publique c'est-à-dire la politique miomana hoe valikitraka hoy ny fitenenana fa avoakan'ny olona ny tsy mety ataonao na mibokotra midy ambony ambany fotsiny ara de efa vita andrala mikritika an'iny deux no note ny menany Grégoire lotika be Grégoire natampy ny varavarana raha sy izy nandeha ka deux no note ny lahy iala ve iainao anatin'ny mondiny lobbying nefa tsy fantatra lahy kory hoe ny vie privée zany tsisy tsony
Izay mihitsy ny nanam-pitehan'ny olona fi ao, navoakan'ny olona ny vie privé. Izay ny nanam-pitehan'ny olona ny DSK, navoakan'ny olona ny vie privé. Ary saika nanam-pitehan'ny olona any Emmanuel Macron koa. Fa négocier izy au dernier moment. Ka za miteniteny amiko na ohatra tonga miteny amiko eto ho anareo nandra sy tsy misaintany hoe le attaque personnel anao. Non, miala tsiny tompo. Hitan'ny olona zao fa ny ray marotsarotsaka, ny ray taonao, le tehirizinao ohatrany. Rehefa tsy tiany ny zanak'olona manina ratsarahana. Fa tsy tia mba metimety rehetra ty nentina mizesy tamina tournée midina ny Tamatavy de le tompony le taonao be tehirizinao ohatrany. Mafy ihany koa aloha rehefa vendrany. Mafy satria tsy mba afaka miseho vahoaka. Lakiray nentin'le rimy style sy miparady eran'ny tanàna. Calypso. Tsy misy ny atao hoe vie privée rehefa miditra ao anatin'izany atao hoe fiainana publika fa adalanao no manao ny tsy mety rehefa vendrana ianao satria hitan'ny olona ny zavatra tsy mety ataonao. Raha izay le définition an'le firenena manara-penitra de zay zany le izy. Sitting by the ocean, yeah, where she feels so sad. Sitting by the ocean, yeah, where she feels so sad. You ain't got the money to take you back to Trinidad. Find Calypso woman, she cooking shrimp and rice. Find Calypso woman, she cooking shrimp and rice. Those junky hot dogs, the treat his stomach very nice. In Trinidad, a dollar buy papaya juice, banana pie, coconut, a female goat, and plenty fish to full the boat. A bushel bread, a bottle of wine, and all in done. She came to dine, but there is bad. A dollar buy, a cup of coffee, ham and rice. He thought she sipped from nectar. He feed she heard from juice. His pot full of empty. He's got the Yeah, Calypso yeah. blues. Tsy azontsika rarotana loatra maka zany zany izy matoa hoe calypso rose na calypso blues ho an'izay malala zany. Hiditra amin'ny fandarantsika misondraha tonga de atambatra miaraka amin'ny hoe tsy matotra am'izay tsy mitazona antsika ela. Marina reo ny tohana raha ny tena hoe satria za tsy maintsy manao sondage kely amin'le hoe misondraha ny tanany Rawity
Singa Rajul. Dia tohana ny sasany satria marivo loatra memoirany. Ary tena marivo tokoa ary mampalahelo. Zao le izy alao hazava tsara. Fa rehefa tonga ny fametrahana Andravalomanana teo amin'ny fitondrana dia tamin'ny alalan'ny forsa sy ny hoe hery. Maro nietraketraka nitranga tamin'izany andro zany. Anisan'ny victime an'izany ny tenako sy ny tokantranoko. Satria après ny tranony ray aman-dreny Razanamasy sy José kely dia nena no tokony dorana. Fa araka ny efa nitantaraiko taminareo, tonga ny ady ny mesura noraisiko voalohany dia niantson'ny FIPy sy ny fokontany ary nasiako ny savana mialoha ny tranoko. Satria tamin'izany andro zany ny hoe andorana ny tranoko dia hoe nipetraka amin'ny helikoptera amin'ny alina, apetraka ao an-tranoko Sophie dia ao ny miafina. Asa nga ahoana loatra ny tranoko zany aloha fa mety hanana an'izany ihany any aoriana any raha sitrapon'ny tompo hoe azo apetraka eo tany ny helikoptera manatitra ny Sophie. Zay zany nitsaona nefa tena marina teo hoe anisan'ny olona akaiky amin'ny filoratsirako io koa tsy maintsy atao zay reglena ny compte io. Ka ny olona rehefa nahazo an'izay hoe hodorana ny tranonao dia matetika ny olona mitsoaka fa za niaritra teo. Ary rehefa tonga ireto filomena fa teo ny FIPy dia niinvitena ry zareo hiditra tao trano hisava sy hijery na tsy kafokafon'ny daholo ny zavatra rehetra. Zay azony tonga dia nibataina moa dia hoe ty entinay fa ilainay dia netiny. Fa tao indray nefa nieritseritra sy nalala ny tena hoe ay ve ianao ty olona ty sendra ray kilasy tamin'ny tena zany ny olona manao an'izany dia hoe alao zalahy ilamina fa akamo. Zany hoe avitra zany ny tamin'izay. Fa ho an'ireto le malagasy tsy mbo nanana akory hoe nanafantatra hoe izao na izao. Tsy fantatra intsony. Raha ny tena manokana aloha tao anatin'ny fampiresahana tamin'izany zavatra rehetra zany dia tsy naheno na indray mandeha ohatran'iny tompoko. Tena miala tsiny aho. Ny nataon'ny Rikoko na i Narson zany sy Roland Ratsiraka tsy fantatro. Satria izy Roland reo no nanomboka nanidy ny pont teo Brickaville. Ny nataon'ny izy ty ministry ny transport taloha leo nanapoka pont tany ambadika tany tsy haiko. Pour ne pas dire hoe pour dire hoe tena melohako avy tany. Fa zao ny zavatra tsara anazy. Zao ny zavatra dazako aminareo. Ny Azalambo dia tena enjana satria fifampitifirana, fanafihana, famonoana olona au lit de l'hôpital, famonoana mpianatra akademisiana, fanenjehana olona hovonoana tany Fianaratsoa. Eran'ny Madagasikara
ny fanenjehana olona tamin'ny 2002 ary ho vonoina tompoko. Ary natao amin'io faravohatra io ary. Mbola misy velona ny kung-fu nandray anjara tamin'izany famonoana olona zany mba tsy hanononako ny anarany satria isy olona hitsangana vavolombelona amin'izany. Dia nisy zany olona nakapoka tamin'ny trottoirany lohany ary nitsahana maty tsy trajano tao amin'io faravohatra io tompoko. Ihiditra andeha hanao conférence de presse anontany ametraka fanontaniana no nidiran'ny Iva, adiniko moa le nom, tao amin'ny Colbert niaraka tamin'ny Ravolomaso sy Libe. Efa famonoana ny Ravolomaso londohany amin'ny Beaubleu sy fampijaliana Andralipo matao amin'ny tsoroatra i Ravolomaso tamin'izany andro zany. Nga Iva ny lohany mitovy ny épaulany ny fibotsiny raha tsy evacué taty andafy tsy velona. Mbola velona nga Iva toko. Iva moa ny anaran'izy iny. Izy niarakaraka taminay teo izy, akamo izy. Ravolomaso maty ny vonon-dralahy no ny fampijaliana no ny traitement nanaovana azy tao Ambohitsiroatra. I Ralibe ny fatorana ny tongony dia nitaritana taritana tamin'ny double cabine tamin'io arabe ao anatin'ny Ambohitsiroatra io. Mbola velona izy iny. Jereo ny tonga mba ampisehoy anao elesy Ralipo ny tongotra lahy ahitana an'izany farasisa. Farasisa moa filaza zany na iny ty izy teo e. Vous me passez le mot. Hitanao amin'ny tongony iny. Fa ingia Ralipo raha vao resaka hoe raha valimana an'izany mbola mangovotra ohatran'izao. Mangovotra ohatran'izao, zay tsy tenenan'ny Ralipo. Antanio Rosy fa marina zany. Mbola velona Rosy iny. Adinonareo manko le izy. Mihosin-drano tanan'ireo. Tsy naheno an'ilay filoham-pirenena ka ny tena hoe tena tsy mety iny namonoana ny Ravolomaso iny. Tena tsy mety iny nanaovana Andralipo iny. Tsy mety ireny famonoana olona famakiana banky tany amin'ny faritra avaratra. Vaky ny banky. Taketra. Misaotra ny akamo. Cicatrice. Misy cicatrice be ny tongotra Ralipo. Nisy ny aza lampy tompoko. Aza mieritseritra ianao ka mihazakazaka andeha hanovany tantara. Ny anao ny tena mpamon'olona. Ny olona toananao ny tena mpamon'olona. Ary izy roa rehefa tonga ny 7 février samy mitambatra tao. Nampiseho ny fiatsiny toy ny ankiray. Maty tradrano ny olona maromaro. Ny lundi noir tsy lazaina intsony. Mihosin-drano tanan'ireo. Ireo olona ireo nefa ny ezahany malagasy sasatsasany soa ihany fa vitsy anisy izy ireo. Fa fanatika averina hitondra ny firenena. Mialatsiny tokoa. Izao andro pasika izao mitsy amin'ny alalan'ny fitsanganana zany hoe Jesosy Kristy zany no ampatsehivana amin'ny malagasy. Fa nisy koa ny malagasy nandray sabatra, nandray basy amono ny malagasy mitovy aminy. Ary ny afetsihana izy mitsano tena mitovy mitsy ny mode opératoire. Zay mahatonga ana miteny anareo lasitra ray ireo. Le vahoaka ny rahana ka ny casse-pipe pour casser leur gueule. Le rina niraka fotsiny na ataovy aza lambo izy. De lasa tokoa ny réserviste sy ny parti ny tafika de nanenjika.
Raha iteny amiko ianao hoe zany raha valomanan'izany filoham-pirenena tsy tompoko halatra ny natokan'izany filoham-pirenena halabato ary indronsesy tenao ve androaniny andeha hanova tantara za Fleury Rakotomalala ve sy mivahoaka meno amiko nandeha ambakainao hoe zao ny zavatra nitranga zao ny zavatra nitranga rehefa tsy tatinao zany akapoy amin'ny vato ny lohanao satria raha avoakany koa ny famarinana mombanao hoe momba n'io zavatra io hoe mbola mety tsy ho tatinao hoe ary avoaka zany ho avy ny andro amoahana zany raha avoaka hoe iza marina moa ty ramatoa milaza azy hoe mivavaka ty sy manendrika ny hoe ity atao amin'ny fraternité ato raha olazaina mivahoakany hoe membrena secta société secrète anao de mety tsy ho tatinao koa zany ary marina zany any amin'ny groupe régulier misy anao raha moa zany tena zao tsy afeniko fa za tsy mba contre an'io hoe franc-maçon tsy contre an'io satria fantatro fa misy groupena franc-maçon tena mitady ny fahasoavana ho an'ny firenena ampandroso ny firenena ireto le groupe régulier ny teneniko an'izany zany hoe le mino an'Andriamanitra io manko diabolisen'ny olona le izy diabolisen'ny olona le izy ary le misy mino an'Andriamanitra fa misy olona le miteny an'io nefa izy eo anatiny ao anatin'ny ramatoa mitatataty iny franc-maçon iny raha mahasaha miteny an'izany izy hoe tsy franc-maçon tompoko de asa avy miteny izy ramatoa antitra miteneko zany mitetateta anao mananatra vahoaka tsy ny karazany araky ny teneniko tery aloha à partir du moment dès qu'on parle de choses publiques il n'y a plus de vie privée miteny anao hoe zao miteny anao zao mananatra de mananatra mialatsiny tompoko ramatoa antitra ramatoa député efa mba député anao de ampy anao zay mipetra tsara fa tsy anao mihitsy no ananatra amin'ny malagasy ary tsy anao koa nandeha ananatra n'izany ratsiraka didie zany tsy any am-paladiany zany akory ianao fa tokony ho fantatra nefa zany avocat zany any maîtrise de manao stage to 2 taona de vita diplômana maîtrise zany tsy manana monopole lamfazana ianao zany raha izany zavatra zany manao stage ianao 2 taona de vita samy hafa mihitsy zany hoe avocat aty an-dafy sy avocat ny Madagasikara azafady tompoko mialatsiny ianao miteny hoe zao ay rehefa natao ny fanadidina sy ny investigation ay ianao franc-maçon milazery anao hoe za mivavaka za déconne za zao hoe mialatsiny fa ny fiangonana FJKM sy ny fiangonana katolika dia manda an'io zavatra io milaza ery le filoha atoananao hoe za tena ianona miaraka amin'ny baiboly zao sy ny karazana rehefa niteneniko izy rehefa miresaka taminy ono ianao franc-maçon fa mba dénigré kely marina mafy raha natao ina zany dikan'izany azy enjehana le zavatra ataon'ny olona raha ao anatiny ianao za zao tsy ao anatiny ampanetretena ny teneko an'izany fa zame hanenjika franc-maçon zany mialatsiny tompoko satria fantatro misy ny franc-maçon mino an'Andriamanitra ary tena miaraka amin'Andriamanitra reo le antsoina hoe groupe régulier ao anatin'io hianatra hoe marina zany namaky barazy na tonga fifandonana tadavinao pitena izany Antananarivo sa sao de hevitra ho lasa anjely aza
lasa anjely, lasa olomanga ianareo Arema aty aoriana. Azafady aloha tompoko Rotsila, fa za tsy Arema. Alao azavy zay. Tsy mbola niteny ateto hoe mety na tsy mety no nataony Arema, vao niteny ateo hoe tsaranazy melohaka avy hatrany. Raha nanao an'izany fanapohanapon zany izy, aza fangaro aly zavatra. Tsy hoe raha nandeha nanao aza lambo ny dadanao. Maro ny malagasy victime amin'izany, de ho fafahanao aminy hoe ny Arema koa ny tsy netiny nataony hoe mazava ho azy fa matoa nanongana ny Arema ny vahoaka, de tsy netiny nataony Arema fa tsy diky zany fa ny fomba nahatongavany dadanao teo de nety. Faut quand même assez intelligent rehefa miady hevitra. Tsy nety le nataon'ny Arema zay no nahatonga ny vahoaka ny rohatra nanongana azy, fa ny fanonganana nataony dadanao koa vao mainka tsy nety. Mazava? Miosondrany ka eritseretana hoe misy olona tsy de misaina ohatran'izany ao anatin'le firenena, nefa izy mikitikitika amin'ny lalaon'ity Facebook ity, mikitikitika izy mandeha manohana an'ity Ravaly, mandeha an'ity Andry Rajoelina, tsy fantany akory inona moa ny efa vitandreo olona fa rehefa voadona any ambadika any, zay fa tena marina ny teninao Monsieur Fleury fa nanongo tena fa tena ny dadako mihitsy ny victime ity. Tena hoe mahatonga anao bloqué anareo e, satria ny rehefa olona tsy misaina, rehefa olona tsy mandinika ny zavatra soratany, de miala tsiny je perds pas mon temps avec vous, je vous dis adieu, parce que autant parler avec un intelligent, discuter pour que ça puisse amener vers une dynamique constructive que vers une dynamique tsy dynamique akory fa andehany amin'ny zavatra nul. Miala tsiny tsy afaky ny resaka aminao, tsy afaky ny bahateurana amin'izany atao anatin'ny fandarako ianao. Satria io nullité io virus, ohatran'ny coronavirus io, coronavirus. Indray de hoe mba miprofy io. Fa tsy ao anatiny ianao de miprofy ihany koa ny tena tena ao marina izy. Za orangaty déjà raha mamaky an'ireny manuel ny franc-maçon reny ianao, raha ao anatiny ianao ka miteny hoe tsy ao de misy de mihina nitady kiraronao ianao avy eo. Fa zay fotsiny e, antanio hianatra hoe ao anatin'ny groupe régulier ve ianao sa tsy, de loge ary, de rehefa sahany miteny an'izay de responsabilité an'izay. Bon, fa ny olona malala io tsy maintsy misy zesty io, ataoko ohatran'izao fa ianao, fa za tsy ao. Ataoko ohatran'izao fa ianao, fa za tsy ao. Haiko io rse mandram-piona. Tsy tia olona anao fa rehetra tio mandaniana fotoana eto, fa anareo de samy tsy tany, samy tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra, tsy matotra. Zao rehefa mifandinidinika ianao zany misy miresaka aminao manko reo ekipan-Ravaly reo de hoe Monsieur Fleury ianao miresaka vaccine io tany amin'ny volana desambra tany zany janvier, satria tamin'izany zay de efa nangataka hoe ataovy aingana ny momba ny vaccine. Fa ho ataony Andry Rajoelina excuse ny volana Mai mba tsy hidinan'ny malagasy eny an-dalambe amin'ny resaka confinement. Io izy io tanteraka izy io. Zay ny le zavatra teneniko ny zavatra farany hako hoe miteny zany, miteny amin'ny teny tsy miheno le olona, io izy io tanteraka. Satria je suppose mba miresaka amin'ny olona manatsaina zany de mba misy mesure tokony raisin'le olona, fa tsy hoe variana miheno aheto fotsiny. Tany amin'izany volana desambra zany de efa miteny an'io vaccine io tsika teto hoe amafiso rehefa ivoaka ny vaccine, ataovy malaky. Ny zavatra teneniko anareo tamin'izany de rehefa miady hevitra amin'zareo de hoe tia le théorie conspirationniste ity zany,
na théorie de complotiste rehetra ty no avoaka hoe ka ny vaksinny Bill Gates ane atao aminonany aminonan'izao ao anatin'le cadran'le Covax ka i Andry Rajoelina ny ampiasaina suitin'le vizitiny Bill Gates taty zany ka i Andry Rajoelina ny ampiasaina de ohatra zao de atao fitaovana ananan'zao ahena ho ny isan'ny mainty eto ambonin'ny tany tena mba loza zany ve ho amin'ny finoanareo mbola misy olo dehibe miteny manoratra an'izany za ndray aloha de tsy hanaovan'io vaccine io zany hoe tafitany amin'le marivo-tsalosana zany le manipulation na le virus ataon'ny sasany ny olon-davalo ny tena maro nanaparitaka an'io ary moment ravalo tsy nafana mihitsy amin'ny resaka vaccine zany mandaingy ianao raha miteny ravalo de efa tany amin'ny volana janvier tany amin'ny volana décembre nangataka hoe atao vaccine malagasy c'est faux et complètement faux rehefa hitan-dravalo fa manomboka ho mafy sy ho ratsy ny afera teo izy vao nanomboka miteny hoe ilaina ny vaccine ary mila mangataka amin'ny OMS zany hoe raha be indrindra début février zany allo tsika tsy mifamitaka allo tsy mifamitaka raha be indrindra ny olon-davalo ny tena nanao publication betsaka hoe vaccine mamono ary amin'n'olo io andringanan'olona ny vaccine Bill Gates ny olon-davalo nanaparitaka an'izany voalohany rehefa avy nandalo taty Madagasikara Bill Gates raha hiteny aritsika hoe Tom Cruise de mbola zavatra hafa koa no navoaka amin'ireo olon'ireo théorie na complotiste rehetra ty na conspirationniste fa rehefa hitany fa ratsy ny affaire ray masovaly izy tonga de izy ndray de vandriki an'le vaccine zay ninona tonga ny Andry Rajoelina ny teny tsy maninona zany fa afarana ny vaccine fa nareo indray zany no atao voalohany eo indray izy menakavy voatapina ny domina hoe tsika indray no natao zany nefa vo malimaly zany tena hoe fandriganan'olona io vo malimaly nge Rajoelina mamoaka CVE plus ity navitra ny tenako ary ny fianakaviako de ity ary ity zany no fitsaboana hitsaboantsika de milaza izy fa tsy nandahan'le vaccine nefa indirectement izy no miteny hoe ity ny etsika malagasy filoham-pirenena ve no miteny hoe ity ny nasitrana raha ohatra ianao tsy nanda vaccine efa elany ianao napiditra amin'ny malagasy tao anatin'le processus ny Covax efa nanomboka tany amin'ny volana décembre nengy afleurir Kotomalala no miteny hoe vao mivoaka io vaccine io de midira amin'io processus apetraky ny OMS io fa nilolovinao le ain'ny malagasy nilolovinao le firenena maty bêtement le malagasy satria miniminy foana zao ndray misy hoe ED1 de lasa tiana satria noho ny tsy fitiavana an'le CVE de ty misy ED1 de hiazakazakany amin'le finonom-poana le malagasy mivaccine ihany ary mivaccine irery na iza faly na iza ho tezitra fa rehefa tezitra de akapoly amin'ny rindrina ny loha ny vaccine ihany no asitrana an'io zavatra io ny vaccine ary mbola manetrehitra maiky ty zavatra rehetra tsy avererehetra ty profo mitohaka amin'ny tendrany fa na ny opposition na mpitondra zay no mahatsara an'le hoe niny de samy tsy maritra reo bandy reo normal be zany indray mpivarotra ronono sain laitier indray mpikosika disque normal be raha hoe il navigue à vue tsy mba misy vision lointaine na terme zany hoe à court terme long terme moyen terme tsisy fa en fonction le zavatra mitranga eo ny ekipa ny ary tsy haina akory mibaiko azy hoe tsy zany
ny tema tokony ampiasaina amin'ity volanyity na ity zavatra ity aza miady amin'io resaka vaksiny io nareo zay natao hoe leader matsapa hoe ty ne mety animbatsika satria mety vitany vazany ny vaksiny eo rinao ny olon-davalo no tena nanaparita betsaka ny publication ny resaka tsy fitiavana ny vaksiny io tsy afaka mandahany zany reo zavatra ataon'ireo sao de mamafany zany doly am'izao hoe sao de avoaka ny raflerity sao de atsikafony eo fafany satria tsy honnête tsy mahamenatra amin'ny teny hoe diso zay tamin'iny lasa ndray ianao ndray ny lasa mizesta ianao tsy tisy loha akarazainao am'izao tontolo zao fa tsy tisy loha ianao ino ianao mifindra amin'ny Madagasikara mandia aty à Paris slo hitan'ny olon'izao anao mandia slo miaraka amin'le coq sur bois de Boulogne ho ampitenenana zany ialana tsiny reto karifona ka zay ny zavatra tiako lazaina andrano sady tsy matotra ireo tsy manam-pahaizana tsy ilaina le fahaizana zany raha ohatra hoe mitondra firenena allons va dire tsy ilaina zany fa vision ny ilaina un président mila manana vision ka raha sady tsy anananao ny fahaizana tsy hainao ny anticipation tsy manana vision anao inona ny ilananao ao teny fotsiny manara-penitra manara-penitra minne tsy fantatra lory amindraza fa tsara koa tsy de mandeha menaçance le virus mandeha voyage tamin'ny 20 mars tamin'ny 19 mars 2021 eny natongavany virus voalohany tao Madagasikara tokony ho fantatritsika zany fantatritsika hoe izy amin'ny fianakaviana nitondra an'izany voalohany tao Madagasikara tokony fantarina zany satria criminel zany bon aty ry de ho atolotra amin'ny fianakaviana Tratensa tena marina mihitsy le hoe tsisy mihoatra anao daholy tsy koniaka kely rakotondrainy nefa zama vita ny asako zay tsy koniaka ity zany de misy particularité izy ity ohatrany somary mamimamy anao ny milary mety fotsiny milary mety efa ela koa ny andefa safidy taninao tiako fantatro sy iza tontolo iza zao maty aminao tiako fala mare zao teninao izany mamika malalako anao manomboka androany itianao sy halajanao ao amin'ny andro tena korehetra ho atao tsy hikalambanako de ainano fetra iarady fampitandany isika ho mandraiky satria samy akaikinao hafalina tsy mety ilany hankilanao le paradisako eto antany za hotianao fone hoanilanao fone fitiavako anao harenako anao hoanilanao fone za hoanao fone sisi asolo anao sarobide ho anatriaka anao tsikanao de mavelomboly mamona tsy fanaiko raha isendrady sandrana mafy ianao no antena précision kely ry soa miantara-maniraka
Raha ohatra ianao adihevitra amiko ka mitombina ny hevitra ao dia respekteko. Fa raha ohatra hevitra vendrana be no arosonao eto tsy ampasoan'ny rehetra fa andeha hiaro an-Ravalomanana ianao na hiaro an'ny izy teo Joel, Rajoel, dia miala tsiny fa alefako any amin'ny varotra mifody be dia be ny adihevitranao satria adihevitra tsy mampandroso zany. Tsy mila adihevitra tsy mampandroso intsony izao. Alao azavo zay. Tsy adihevitra tsy mampandroso no entiny eto amin'ity akamity, adihevitra mampandroso. Mazava aminao zay, veloma tompoko. Umandraki zay sati samiti Ewanila no hafali na tilani Akile no le paradisa kwetwanda Isa chana zana hareza Mutia no fone Wanila no fone Picha makona Harinakena Manila no phone, no phone. Chisha pamoja nao, sarupite wanatioke nao. Afitava na mwana kisa, ulitea. Sisi pamoja nao, sarupite wanatioke nao. Sauti ya lafone, wanila lafone, Betama nao, harinake nao. Wanila lafone, Sarubide wanatioke nao.
Desenhiza são mocinha, presente viva, apito lenha na rapa. Afali viva na mãe, samizali tuga nai, saleng ilati, kasi afamano te. Afali viva na mãe, samizali tuga nai, saleng ilati, kasi afamano te. Pouco feri, sta di marar, mandini kingi. Nasa night, Fatima piuva picchiava quando you baby. Na usa tutto, Tommy Yumbi picchiava quando. Matima, mi andavi mi alava un meu chão. Ah, o meu, ah, o meu. Elle est vraiment sublime sur cette chanson. Hein. La Canadienne, maintenant, me sens un titre. Misy manontany hoe raha kotonena mamery mady. Mba tsara ihany aloha mifanaja ramose satria tsy tika tsy niaraka nanao kanety tsika raha tsy diso a. Manao izany zany valiako any ny fanontanianao hoe raha ny hevitrao zany dia ahoana ny fomba ahafahana mametraka olona iray vao mety ho lany vahoaka malagasy ho filoha malagasy tsy misy idiran'ny firenendehibe ny fametrahana azy eo nefa hitantsika fa rehefa tsy manambola ny kandida dia tsy manana chance ho tonga amin'ny fitondrana. Zao le izy ry zandry tsy voatery vola foana no lakile amin'ny fatongavana amin'ny fitondrana. Satria raha izay no eritreretinao a dia mazava ho azy fa tsy tokony tonga teo amin'ny fitondrana akory a professeur Alozafy a ary maro ny any amin'ny firenena sasany a ny avy any amin'ny parti prolétaire no tonga amin'ny fitondrana. Dikan'izany maro ny fomba sy fietrika sy zavatra tokony atao atongavana amin'ny fitondrana
Fa marina koa nefa ny teninao ninona nataon'ny lobbyinina na ny firenendehibe rehefa tsy misoratra eny amin'ny terrain le izy eny amin'ny vahoaka hoe ity ny tetavinay na olona ohatraohatran'izao ny tetavinay dia ninona nataonao na vola matapitra isan'ny toy ninona raha dia tsy ho lany io ary tsy handraisa akory. Manjafoana izy io ho an'ny ainga mandram-peona daholo tsika rehetra samby dahin'Andriamanitra tompoko. Atolotra ny dada ity hery ity. Tsy dadanareo fa dadanay a. Dadanay any Madagasikara, lafozan-dahako izany. Kisendo siudanaro ni fanena Kipsipa funa taminizao Fatandena na ukrisya ng dayandu Katsipa leba ninja navyo Zongkos kwa mula tifaz-vazi Karoserina itakireu Akyana di Amin'ny andro miaingana dia misy resaka hoe carrosserie. Ino tsara? Katsipa leba ninja navyo Zongkos kwa mula tifaz-vazi Karoserina itakireu Akyana dino iti akiti Dihimni malala mula mamiti Tinisi apa Masuraniu Famissi manza musibaniu Manzalitsu sipatiriu Manzalitsu sasavariu Sipatimma mampura Santi tutatinga Manzalitsu sipatiriu Manzalitsu sasavariu Manzalitsu sipatiriu Chiki manzake Ustita bumane Manzalitsu sipatiriu Malala pisay tena tsy voky Misy zavatra tsy afozako azy Tena zavatra manokana matsiro Tsy voasolo rasany vehivavy Oaiky sy andrava Ny fiaranay Atiko tena tiko say malala pisay Tsy misy hafa Masomanio Ambura sipalafa tsisy sorokoriu Manzalitsu sipakeriu Manzalitsu sasavadiu Sipachimba mampurau Satu juta cimra Tsara Yesu sipakeriu. Mialatsiny fa misy manontany ty hoe mba Claude Randria mitandrina misy eo amin'ny 66 personnes eo manko ato amin'ny YouTube dia hoe azonao atao ve tompoko androany mba milaza ny antony tsy nahalany anao filoham-pirenena. Tsy tafalatsaka nofidiana akory aho tompoko. Zay na hoe tsara mba fantatra ihany le tantara fa manjary tafiditra ao anaty kanaly nareo indraindray. Tsy anisan'ireo nofidiana akory ny tenako satria noendrikendrehan'ilay andro Rajoelina fa tsy mipetraka tamin'i Madagasikara tamin'izany andro izany. Nefa ny nody telo taona mialoha ny fifidianana tany Madagasikara ary efa mipetraka tany mihitsy nandritra ny telo taona. Fa rehefa nahangona olona amina rivony tany Ambatondrazaka, tany Majanga, tany
mpanefena dia teo no nipetraka ilay izy satria narahany renseignement généraux maromaro zay tamin'izany dia nanapa-kevitra ry zalahy hoe éliminer io. Izy moa no teo amin'ny fitondrana dia nieliminer ny tenako. Ka raha izay tia mahafapo anao ny amaly an'izay dia zay ilay izy tompoko. Izany hoe tao anatin'ilay lista faharoa ilay navoakan'ny zalahy no tsy tafiditra intsony ahako dia tsy candidat akory na dia nahalohany ilay 250 millions raha tamin'izany dia naveriny zalahy ny vola dia lasa netiko nanasaovana vahoaka. Ninao fahafapo ianao amin'izay valim-panontaniana izay ka dia mandra-peona tompoko tahin'Andriamanitra Daoare. Isay tena tsy voiko misy zavatra tsy afozako azy tena zavatra manokana matsiro tsy voasolo rasany vehivavy oakisedrava ny fiara tiako tena tiako samanara zay misy hafa masomanio Ambulla si parla fatisce sul cuore, mangiare si paghi, mangiare si casa vadi, si pacimba manca, sa che si può cinga, sarà che si paghi, vere la mia giri, mangiare fa bisogni. Sina guardas, fatura de face a face, sarà che si paghi. Io e la raton palia. Ay, ity misy fanazavana kely miala tsiny tompoko. Mamangy ny fahoriana ny fianakaviana Rajaona ary Mampianina mianakavy isika eto amin'ny akamo ary tsy afenina fa mbola ho avy ny fotoana hanatanterahana ny adidy. Fa maninona moa Fleury Rakotomalala no miteny sy miresaka momba n'izany ramatoa izany olon-dehibe Rasoa Mampianina izany. Zao ny zavatra lazaiko anareo tsy zavatra tonga ho azy amin'ny fiainana fa tsy mamenatra anahy ary tsy hoe mampalaina anahy ny anazavana izany. Zao ny zavatra lazaiko anareo izany. Ny vadiko dia lehibe tamin'ireny faritra sy toerana sabotsina miaina ireny. Ary ny vadiko dia sady mianatra no miasa na mpianatra. Prof d'anglais ny vadiko zany tamin'izany da nizy sady miasa no mianatra zany. Tamin'izay mbola tsy mifankalala zany io. Ary anisan'ny olon-dehibe tena nankafy ary anisan'ny hoe tena nananatra an'izany vadiko zany dia ramatoa Rasoa Mampianina, fianakaviana ary renin'Andriamatoa Rajaona ary Mampianina. Omeko anekdoty anankiray fotsiny nareo ohatry tianareo. Amin'ny maha ray aman-dreny
satria indraindray ny vadiko tsy tafody atoandro mody zany tamin'izany, tamin'izy mbola tanora izany, sady mianatra miasa zany, de ao amin'ny neny, de moa fiantsoko azy, raha somam-pianina no misakafo izy ny atoandro. Ary tena tsy fohy ny neny mihitsy izy, tena tsy fohy raha somam-pianina mihitsy, ka amika raha matoa raha somam-pianina. Rehefa mivady zahay, tena sahirana izy, ary tena niasa saina izy hoe tena tsy mety amiko mihitsy io vadinao Fleury Rakotomalaly io, hoe miady izy jery raha nareo mampianina. Samby zanako nareo izy ary marary ny foko maheno anazy roalahy miady. De voatery natsoina ary ny batain'ity vadiko iona amin'izany olobe zany. Niezaka izy ny ionana izy filoham-pirenena tamin'izany andro zany, fa tonga de lazaiko aminareo, mbola tsy sitraka-Andriamanitra angamba izay niona tamin'izany, satria de nisy olona anankiroa, tsy tononoko eto ny anarany fa ho avy ny fotoana hanonako ny anaran'ireo olona ireo, fa ireo olona ireo rehefa tonga ny tena mafy tamin'ny fianakaviana Rajaonarimampianina, de ireo ihany no namadika azy. No saboteny ireo bandy ireo roalahy izy ny fionana ny ralahy, satria hoe raha sanatrika Fleury Rakotomalaly no eo akaikin'ny Rajaonarimampianina ka miara-miasa ry ralahy, betsaka ny zavatra mety hiova ary mety potika tsika. De ny sabotena ny fionana ny ralahy. Ary izay ihany koa no nabloke ny volako ary nibloquena tao amin'ny ministèren'ny finance. Satria hoe sao de candidat. Zao zavatra lazaiko anareo, izay no afatry ny maty. Faniriny tamin'ny mbola velona. Misaotra an'Andriamanitra ary tena zay no tena anisan'ny hoe inoko fa misy zao Andriamanitra zao. Fa nanana fotoan'Andriamanitra nampionany amin'ny ralahy ary nifamela heloka. Zay no mahatonga anareo gaga hoe maninona ianao no tsy de miteny firy ny Ngia Rajaonarimampianina. Tena tsy afenoko anareo ary lazaiko aminareo, raha ohatra misy tsy mety ataony, ary efa nilazaiko amin'ny daholo ambavy direct ny tsy nety nataony tamin'izany fitondrana zany, tsotra ny navaliny ahy, maro ianareo no mieritreritra an'izany, mbola moavy ny fotoana hamaliko amin'izany zavatra zany amin'ny fomba ofisialy. Fa ity aloha izy mba tiako ianao mamaky an'ity, ireto aby ny zava-bitako tamin'ny firenena io. Rehefa mivakiko le izy, mijereko amina pejy maromaro, tampona ny domiko, ary na tsy ary diso aho, de miantso azy indray hoe mamerina fialan-tsiny aminao tompoko, kanefa na izany na tsy izany, tiako misy remarque ataoko aminao, ny tena nahavoanao rehefa mandinika zavatra vitanao de ny communication, zéro ny communication anao, ary ny olona manodidina anao koa zéro. Marina zany ozy, misy olona tena fatritran'olona ary mpamadika manodidina anao izy, ary reny olona reny no anisan'ny tena nanapotika ahy. Marina zany, au moins mitovy zany ny constat-tsika. Toy nareo hoe inona koa ny vitan'ny hery, zao tsy haiko hoe firy mégawatt
ny ao andekaleka fa jereo fotsiny eo Ambatolampy ry solaire ao a, jereo ny projet énergétique rehetra nataon'ny Ahery Rajaonarimampianina sy nefa voasiny tamin'ny androny ny autoroute Tana-Tamatavy izay milona be hatramin'izao, reny lalana amboarin'ny andehanan'nga Andry Rajoelina ao Antananarivo reny, projet Rajaonarimampianina daholo reny. Iny mini bypass makany Vato iny ka Rajaonarimampianina daholo reny. Rehefa namaky ato izy aho hoe tena tsy nahavoa mihitsy ny organe de communication an'le rangahy. Normal izy raha ohatra ka tsy fantatry Fleury ny zavatra nataony. Izay ny zavatra nitranga. Nandresy zany Ramatoa Rasoamampianina satria vitany ihany ateraka ny fandriana miavana azy lehilahy famela heloka izy. Zany akory tsy midika fa fréquenté mifankahita foana zay isan'andro aty, tsy mifampiantso akory ary fa tsy fantako izay ataony. Izaho moa gaga indraindray izy aty a Frantsa fa ny fahafantarako azy zany Canada. Veloma daholo tokoa mandram-peona. Kita azadiny isipa rehefa mankafitsy samy fa misy zavatra manokana koe tsy afizana tsy manana andany fanasana mankafy fa isipa rehefa mankafy tena mity tena tsy raya maromery fa pertena Susanati, Manzalet Susipateri, Manzalet Susazavavi, Sipatimba Mampula, Salt Tutatinga, Zaralet Susipateri, Manzalet Susazavavi, Zaralet Susipateri, Chip Manzake, Postita Pumane. Cara nesse simpatia, veja a minha vida, manzara fanambusani, sina cara das, matunga de face a face, cara nesse simpatia. Rety dia atolotro ana mpivady izay tokony ho akaty an-trano rapitso a. Azo adino fa rapitsontsika tokony hiaona. Ity hira ity koa nangatahana akama avy any Madagasikara. Fa ity hira ity zany aza variana vola tantely eo nareo mitsango fa rapitso. Rehefa Ratina. Hey Vince, how about an autograph? Hey Vince, we love you! Vince, we need to talk for just a second over here. Vince, look over this way, would you? Tsy azo galefatra amin'ny farany izy ity fa dia mampamangy daholo a. Everybody wants a little piece of my time. Still I put you at the end of the line. How it breaks my heart to cause you this pain, to see the tears you cry falling like rain. Give me the chance to and I'll make it up to you. I still believe in you. With a love that will
Feeling so strong. Ireo mamantatra tena tompoko a. Tain'Andriamanitra daholo eo.